enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray a toga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny indray isika amin'ity anio ity ka dia mirary soa anao sahady dia ampiandohana mba azo hery amin'ny alalan'izao fanarahana ny tenin'Andriamanitra zao ane ianao. Zarao amin'ny namana ihany koa mba ho fantsina entina ampitana ny fahasoavan'Andriamanitra ane ianao. Aoka tsy hamenatra antsika tokoa ny zarazano an'ny hafa satria Kristy no efa nanafaka antsika amin'ny ratsy rehetra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra ay Tompo sy mpamonjy anay, rainay tsara indrindra izay an-danitra ao, ho amasinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mangataka aminao izay mba hamela ny fahadisoana sy ny elokay rehetra ary teny manoloana anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe femoram-potoana mangidy. Femoram-potoana mangidy. I Jesosy no mpampakatra ao amin'ny ilay fanoharana. Maniry fantatra ny ho tafaray amin'ny ampakarina izy dia ny fiangonana. Ianao zany. Mampalahelo ny fon'Andriamanitra ny fanemoram-potoana. Mety ho lehibe noho ny atsika aza ny alahelony. Ny sary ny ohatra momba ny fampakaram-bady hita amin'ny Matio 7:20 dia maneho ny tolona hatrehany fiangonana eo am-piandrasana. Tsy misy olona finaritra ao anatin'ny fahataran'ny fampakaram-bady. Efa nanatrika an'ireny ianao dia mino fa tena fa mietanetana. Tsy tianao ny ho tara, tianao fa hanatrika an'ilay fotoana. Samy tsy mahatombona na ny nasaina, na ny mpampakatra, na ny ampiakarina. Maneho ny fimafaon'ny fihetseham-pon'ny fiangonana, mandritra n'izany koa ny fanoharana momba ny Virjiny folo. Niteraka fahadisopana tena namangidy ho an'ny fiangonana ny Anjy tamin'ny 1944 ny fahadiso-kevitra tamin'ny fanazavana ny Baiboly. Nandrava ny fihetsehana izay nitaritin'ny Miller nitranga tamin'ny 22 oktobra izay nanjary fahadisopana tena lehibe no nahafantarana azy. Nanam-pahalalana ny soratra masina izy ireo saingy rehefa nisedraina ny finoany dia tsy niorim-pakalalina zany ka tsy ampy namikirana. Nilaoza ny fanantenana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Hitantsika amin'ny fanandramana ny ainan'izy ireo fa tsy azo ny zaraina ny solika. Tsy misy afaka mindrana fitokiana amin'Andriamanitra amin'ny namany rehefa tonga ny fotoan-tsarotra. Tsy maintsy miaina araka ny finoana ao anatiny avy zany ny olona tsirairay. Ny ianao zany, za anatin'izany. Nanolotra famonjena maimaim-poana ho an'ny rehetra Jesosy dia tahaka ny Jesosy manana anjara amin'ny famonjena antsika izay izy rery ihany no manarateraka izany dia manana anjara ihany koa isika ny manolo tena tanteraka ho an'i Kristy sy mamela azy hiasa malalaka eo amin'ny fiainantsika. Ny toetra izay voaova ny fanahy masina dia tsy zavatra azo zaraina amin'ny hafa zany. Azontsika atao ny mitory ny fitiavana sy ny fahazavana ho an'izao tontolo izao saingy tsy mety zaraina kosa
ny toetra anaty, ny toetra ara-panahy. Tsy ho vonona isika raha tsy amin'ny alalan'ny solika ny fanahy masina mameno ny fotsika isan'andro sy mamolavola ny toetra antsika. Rehefa samy rendrehana ireo Virjiny folo dia tsy nisy nahita izay nampiavaka ny enjy tamin'ny adala. Tao anatin'ny fotoan-tsarotra ihany nahitana ny mahasamy hafa azy ireo, koa rehefa ariary ny toetra ny olona rehetra dia ho hita eo amintsika i Kristy velona mitoetra ao anatintsika. Ny riana dia ampitombo mandrakariva ny finoanao ny fisedrana rehetra, satria rehefa ao anatin'ny fotoan-tsarotra tokoa dia eo vao hita ilay Virjiny eny sy Virjiny adala. Engany ny riko indrindra dia hanana ny fitoeran-tsoloka ao tokoa ianao ary ampirehitra izany mandrakariva amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao mampatsiahy anay mandrakariva ny mba hiomana anay sy mba ho vonona tokoa izay ny amin'ny fisedrana rehetra sy ny fotoan-tsarotra rehetra. Mangataka aminao izay mba harotsaka ao aminao, ambrotsaka ao aminay mandrakariva ny fanahinao masina, mba hampiredareda ny finoana ianao sy hampitombo izany mandrakariva, ka na dia fotoan-tsarotra aza ny iainanay dia ianao no tokonay sy hiaronay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.